Misy edra olana ireo marary manantona ny hôpitalim-panjakana eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Anton'izany tsy fahampian'ny dokotera miasa sy ireo paramedy eo anivon'ny hôpitalim-panjakana vokatry ny fitokonana izay ataon'ny mpiasan'ny fahasalamana amin'izao fotoana izao. Nambaran'ny profesora Rakodivao Luc Talehan'ny CHUB Belatànana fa tsy ampy ireo dokotera sy paramedy vokatry ny fitokonana izay ataon'izy ireo ka ireo bénévoles sisa no mampiodina ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Solutionana mazay nefa problème be mihitsy satria tsy ampy personnel tena tsy ampy dokotera ndraitrrehetra na dokotera na paramedy na admin na agent d'appui mamafa tena tsy ampy nefa grève zareo paramedy tamin'ireny hoe tsisy poste avy eo fipetraka zay dia tena nampiasa nanay zao mamelona mampidina ilay betapeta ny bénévole nefa milana ny bénévole na bénévole zay misy dia efa olana satria tsy hitanao izay nianjaina azy raha sanatria hoe manao zavatra manao dalàna izy dia faharoa le hoe izy zany tsy mandray mamperitreritra ny hoe tsy mandray vola mihitsy zany dia ahoana ary nefa izy mazoto tonga na frais na sakafo dia lasa mitondra hoe sao dia mba zay mahatonga azy mangalangalatra matetika satria reny no tena manao le taraina lely reny dia matetika bénévole tratra amin'ireny tsy tena hoe le tena titulaire kanefa manahirana be moa tsy midéclaré le bénévole satria nefa tsy azo atao tsy zany tokony tsy ampiasa bénévole raha ny tena marina tsy mihota ny tera fa tsisy bénévole. Araka izany raha tsy misy ny marimaritra iraisany eo amin'ny dokotera sy ny fanjakana dia ireo vahoaka no mijaly voalohany mila vahaolana maika araka izany ny sehatry ny fahasalamana mba hisorohana ny fiantraikan'izany amin'ny vahoaka. SMTV, Masovao, tontolo fanabeazana.